dia mpifaliana sy ampitiavana trandray no amin'ny olorana ny araby mbo ampiraritsoa atsika mianakafitsika anavaka manaraka sy mijery indray ny fandarana eto amin'ny MCTV arabaina ihany koa tsika notahin'Andriamanitra tratran'izao taona vaovao 2024 zao everiko fazonga amin'ny fotoana voalohany iarahantsika Andriamanitra dia nanome fanambarana any anatina ihany fa taona anandratan'Andriamanitra ny olona miraiki-pity aminy ity taona ity tsofoko rano ho taona tena anandratan'Andriamanitra anao ambony ara-panahy ho ambony ara-piainana ho ambony amin'izay rehetra ataonao satria mpanandratra fiainana io Andriamanitra io mpisitona olona avy any ambany mampiakatra azy ho faratapony io Andriamanitra io ary tsofoko rano mba ho anisan'izany anie ianao izay mijery manaraka ny fandarana ary indrindra ianao izay mba mizaran'izao afatra zao ho amin'ny namantsika ivavakitsika raha tsara indrindra ao misaotra betsaka anao aminaran'i Jesosy Tompo satria tombontsoa avy aminao indray ny ahafahany mbola fampitantana ara-panahy ao anatin'ny afatra fohy ifampahirezana afatra fohy kanefa hitondra famonjena mahakitra fanandratana mahakitra amin'ny anaran'i Jesosy mitenena indray aza Tompo dia hitondra fiovana lehibe ao amin'ny fiainana ny afatra amen. Salamo raika amin'ny 90 andiny faefatra amby folo ny fatoantsika vetivety amin'ity fotoana ity ho ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy satria izao no nireketan'ny fitiavany dia hamonjy azy aho anandratra azy ho any amin'ny avo aho satria mahalala ny anarako izy. Eto ny Baiboly dia mampiasa mpisolo manondro olona zay toa tsy fantatra ozy izy hoe satria ozy izy zaho nireketan'ny fitiavany dia hamonjy azy aho. Io azy io androany dia afaka hosoloana ny anaranao, afaka hosoloana ny fanomponao, afaka hosoloana ny orinasanao, afaka hosoloana ny anara-pianakavianao. Ohatra zany hoe satria izaho no nireketan'ny fitiavana ozy ny Tompo dia anandratra dia tononao ny anaranao. Ry havana miankina amin'ny hoe miraikitra amin'iza ny fonao, inona amin'ny tena ireketan'ny fiainanao, miraikitra amin'ny vola ve, miraikitra amin'ny olona anankiray ve, miraikitra amin'ny asa ve, miraikitra amin'ny lehilaza ve izay mety hanananao. Fa ny Baiboly anefa dia manome antsika fanalahidy ara-panahy satria izaho ozy ny Tompo, izaho ozy ilay Andriamanitra mpahary lanitra sy ny tany no nireketan'ny fitiavany dia hamonjy azy aho. Ahita famonjen-dehibe avy amin'Andriamanitra ianao amin'ity taona ity raha vonona ampiraikitra amin'ny fitiavanao ho amin'ilay Andriamanitra tsy takatry ny saina. Marina fa Andriamanitra invisible izy, fa Andriamanitra invisible mamaritra ny zavatra visible. Andriamanitra tsy hita maso fa manova ny zavatra hita maso, mifehy ny zavatra hita maso. Ka be dehibe zao manontany hoe ahoana moa nitiavan'Andriamanitra tsy hita maso zany? Ny olona hita maso aza indray mbola mampadisadisa fa Andriamanitra miteny satria izany ireketan'ny fitiavany hamonjy azy aho. Tapany faharoa zay ho marina amintsika rehetra anandratra azy ho any amin'ny avo aho satria mahalala ny anarako izy. Be dehibe ny connaissance fantatrao amin'ny fiainana, be dehibe ny fahalalana, mety mahay ianao momba amin'ny fizika, mahay ianao momba amin'ny fitondrana fiara, fa Andriamanitra miteny raha mahay ny anarako sy momba ny olona anankiray anandratra azy ho any amin'ny avo aho. Zany enenina tonga an'Andriamanitra ry havana nanandratra ny Jakoba ary ohatrany napetra ny Esau satria Jakoba dia nimita amin'ny fiainany ifampitakosina amin'ny fahalalana an'Andriamanitra ka dia mamotitra teny sahady ry havana raha ampiraikitra amin'ny fonao amin'ny fitiavana an'i Jesosy Kristy ianao amin'ity taona ity ary hitombo fahalalana ny amin'ny tenin'Andriamanitra, ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy ny tontolon'Andriamanitra ianao dia ambarako amin'ny anaran'i Jesosy tsy ho loha hevitra ara-panahy fotsiny fa ho famarinana ho zava-misy iainanao amin'ity taona ity anandratra anao Andriamanitra. Tsy fantatro ino nantranga tamin'ny taona lasa, mety somary mipatinina ve ny fiainanao, ohatra ny reraka ve ny fiainam-pananao tamin'ny famaranana amin'ny taona, fa andeha hitombo amin'ny fireketam-po amin'ny fitiavana an'Andriamanitra, andeha hitombo amin'ny fitiavana mahalala an'Andriamanitra sy mikatsaka amin'ny fahalalana momba azy. Sady anandratra anao Andriamanitra no hamonjy anao, anavaka anao amin'ny anaran'i Jesosy. Ho ny tenin'Andriamanitra ny boky mpanao salamo any hoe Andriamanitra mitsara marina ozy izy manandratra ny anankiray izy fa mapetry ny anankiray. Ianao le ho asandratra Andriamanitra, ianao le hitombo fahalalana aminy, ianao le hanetry tena, ianao tsy hetry zany amin'ity taona ity. Betsaka ny zavatra mety hitranga, betsaka ny zavatra mety tsy hampozina fa ho asandratra Andriamanitra ianao. Ivavakitsika ray tsara indrindra androany dia manao fanekeny zay ampiraikitra ny fonay sy ny fitiavanay ary ny fahalenanay aminao rery ihany. Ary androany dia manao fanekeny ihany koa zay hitombo amin'ny fahalalana, hitombo amin'ny sitraponao, hitombo amin'ny fiombonana aminao. Fa ianao no nampanantena anandratra anay ho any amin'ny avo ianao ho marina amin'ny tsirairay avy ane zany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen. Dia ho tanteran'Andriamanitra amintsika mianakavy ane zany afatra ara-paminany zany amin'ity taona vaovao diavintsika ity mitombo fahalalana ny amin'Andriamanitra okiraiki-po amin'Andriamanitra ianao fa sady hamonjy anao izy no anandratra anao. Pasteur Tonjarana Varomana no niaraka taminao, zarao ny afatra raha mba hanety taminao, lasanao tsy aresinao avinao.